Favakisa ny fantson'ny Jirama no nitarika tamin'ny fahasimbany ity ampahan-dalana eto Avarabohitra, mampitohy ny commune Andranonahitra, Itosy ary Anosato ato anatin'ny distrikina Tsimondrano ity. Nisy fahatapahany ity lalana ity ny farany herinandro teo, vokatry ny fisian'ny camion iray feno entana ny anjera teto nahatonga izany. Fianjarana vokatry ny aratsian'ny lalana sy ny fisian'ny lavaka be ny alalina noho ny fisian'ny rotsakorana ny fanesy. Andrano kosa moa dia efa niverina ny sokatra ny lalana. Misy ny antso nataon'ny filopoko tany teto toerana ho an'ireo malala-tanana amin'ny sy ny fanamboarana ity lalana ity. Efa nisy ny fanamboarana ny fantsona mitondra ny rano, natomboka androany kosa ny asa fanamboarana ny lalana ka ny HVM Tsimondrano manatanteraka azy. Dia izay no atongavana eto misolitena ihany koa andreo zanaky ny faritra Tsimondrano, izay moa dia zanaka Tsimondrano dia tonga eto izay manampy ny fokontany Avarabohitra amin'ny famoahana an'ity lalana ity. Aharitra roa na telo andro ny asa fanamboarana ka aorian'ny fanesorana ny rano miangona vao isy ny fanampenana ny lavaka. Hitantsika izao zany manomboka androany dia manomboka manao ny purge moa efatra amin'ny maly izay mipurge zany hoe nanala ny rano rehetrarehetra teo ny ranotany izay manetsina. Androany io zao dia mbola hitanareo mbola mezaka manitatra dia manazava n'ilay lalan-drano izay mahatonga ny rano miandrina. Rehefa afaka izay rano be izay dia hototofanay quartzite izy hoe izay hoe quartzite mba ahafahana hoe any amin'ilay hoe couche de roulement, izany hoe atao mahazo ny ahavony tsy ho lavaka be ohatrany io intsony aloha dia mahazo avo tena tokony amin'ny lalana amin'ilay lalana dia misy lalan-drano tsara ahafahan'ilay rano mivoaka. Dia izay no asa ho atao mba ahafahan'ny fifamoivoizana mba mizotra tsara ara-dalàna aloha satria tsy adino ihany koa fa anisany manala ny embouteillage ny tosy ny fandanan'ity lalana mankaty Avarabohitra ity. Nanamafy ny antso an'ireo malala-tanana mba hifanampy amin'ny asa sosialy ho fanarenana n'ity distrikina Tsimondrano ity ny solombavam-boaka voafito tao atoerana Andriamatoa John Randriamalala. Izy io moa zany asa aloha amonjena anokafana an'ilay lalana ihany fa dia isorana andro zareo sahady satria izay ny ilayntsika eto amin'ny firenena ny fanomezan-tanana satria iarahantsika malala fa tsy ny eto amin'ity faritsy ity ihany misy ny fahasimbana fa maro ny fahasimbana izay hitantsika manerana ny Tananarivo ka zany zavatra izany dia efa isorana sahady zareo atoko HVM nanome tanana hifarimbona hiara-namboatra n'izany lalana simba mba ahafahan'ilay lalana misokatra aloha eto amin'ny faritry ny fokontany ny Avarabohitra aty amin'ny commune Itosy Tsimondrano. Ezahana ahena ny mety ho fanelingelenana teraky ny fanamboarana ity ampahan-dalana ity hoy ny tompony andraikitra.